Manona ny fahasoavan'ny tompo amintsika fiangonana riavana ary miarabantsika koa afaka mitodika indray amin'ny asany FJGM eo anivon'ny sampana-panazava stily amin'ny tsy alahady fahatelo ao anatin'ny volana Novambra ity. Amireo soratra masina izay novakiana tamintsika dia ny boky izay fany no iarahantsika amin'ny tsy anio ity. Engane ny fanay masin'Andriamanitra mbola ombantsika eo am-pianona ny afatry ny tompo. Alahady atsiarovana ambavaka ny asantsika FJGM eo anivon'ny sampana-panazava stily ity alahady ity. Tonga mivavaka maraina ianao, fidirana voalohany, ny fidirana faharoa ny tena ifantohana bebe kokoa amin'izany alahadiny sampaty izany. Mety nisy ny teny hoe azaly eo hiditra voalohany fa ohatran'izy. Raha ny tanina ianao manao hoe inona amin'ireo sampana valo ato amin'ny fiangonana ireny tena mandresy lahatra anao indrindra dia mazava ny valiteninao fa izay sampana misy anao satria resy lahatra ianao ny amin'izany sampan'izany matoa niditra tao. Ary raha ny tanina isika hoe manahoana ny fijerintsika an'izany skoto na ny sampana-panazava stily aty amin'ny fiangonana misy antsika. Mety tonga isika dia eritreritra hoe ay le mirongo vilany izany, le mpandeha tongotra izany, le hoe matory eny an-tokotanim-pasana izany, ay le ohatran'ny tsotsotra kely dia efa lehilahy lehibe mbola manao loto fohy ihany. Ty azoazoko ka ohatran'ny tsy tia vavaka ry zareo reny, tsinjatsinjaka dia miorakoraka. Fa mety isy ilaza koa hoe tena ataony nahitako soa na tonga hijoro amin'ireo soto hoavina tsy mahaskoto ihany arak'izay faritany lalana folo ny skoto fa amin'ny maha-kristiana indrindra koa ka nasahiko nandray andraikitra teo amin'ny fiangonana sy teny amin'ny fiarahamonina. Izay faniry havana dia mpaminany izay nirahan'Andriamanitra toy ny mpanazava sy ny tily irotsaka an-tsehatra itory ny fahamarinana hampanjaka ny rariny sy ny hitsiny ary andresy lahatra olona iverina amin'Andriamanitra tamin'ny andro ny faminaniany. Mbola tao anatin'ny fahatanorana izy na dia atao hoe efa anisan'ireo zokonjokony aza vao nantsoan'Andriamanitra ho mpaminany miohatra amin'ireo mpaminany namany. Anisan'ny fohy koa ny vanim-potoana naminan'iny satria manodidina ny 5 ka hatramin'ny 10 taona monja hitantsika voarakitra ao anatin'ny pejy 3 ny faminaniana izay nambarany ary raha ny soramandry no vakiana dia tonga dia azontsika ny tian'izay efa ny ambara. Ny voalohany fanambarana izany toe-javatra ny tranga feno faharatsiana tamin'ny fiarahamonina naminan'iny izany. Ny faharoa dia fiantsoana anio fiarahamonina io na ny firenen'i Joda izay na ny raha nazo mpaminany mba hiverina amin'Andriamanitra ka hibebaka. Ny fahatelo dia fampiomanana ary fampanantenana famonjena ho an'izay ny bebaka marina. Izany tsy misy analana tsy misy anasorana ny afatry ny Baiboly izay mbola torian'ny fiangonana mpaminan'Andriamanitra mandrakitiny androany. Izay izay fany fa izany koa ny skoto. Ary raha miteny ianao hoe za tsy mpanazava vehivavy, za tsy tily, ity afatr'Andriamanitra ity dia te hilaza aminao hoe tsia, ny fiangonana dia mpanazava, ny fiangonana dia tily. Satria nahoana moa? Voalohany eo amin'ny 15 no tena ifantohantsika amin'ny anaran'ny tompo manao hoe koa miandrasa ianareo ho Jehova ambara-piavy ny andro hitsanganako akababo fa izao no kasaiko atao hamory firenena sy hanangona fanjakanao hanidinako ny fahatezerako amin'ireo dia ny firehetany fahatezerako rehetra fa ho levo ny afo ny fahasarom-piariko
ny tany rehetra. Ny tapany voalohany indrindra, fampiomanana sy fampanantenana, famonjena, fandresena, hakababo ao ny tompo ho an'izay rehetra nanaiky hibebaka marina. Zay ny famaranana ny afatry ny fampibebahana ataon'izay fany eto amin'ity boky ny faminaniny ity. Skoto ny fiangonana satria antsona mba hiaina amin'ny fahadiovam-piainana eo ampiandrasana ny fiaviany tompo, hiaina amin'ny fahamasinana sy amin'ny fahavitriana manompo, miasa tsy mifidy tany adiana tahaka ny sampatia eo ampiandrasana ny fiaviany tompo. Skoto ny fiangonana satria vonona mandrakariva amin'ny fotoana araky ny hira raha teo ventesin'izany mpanazava stily zany amin'ny fotoana manokana ho azy ireny. Miandrasa ianareo o Jehova ambara-piavin'ny andro hitsanganako hakababo. Skoto ny fiangonana miandrasa amin'ny fahamasinam-piainana, miandrasa amin'ny fahavitriana manompo tahaka ny mpanazava stily, miandrasa ny tompo amin'ny fahavononana. Rehefa mamaky ny 5 izay eo alohan'ny perikôpa androany isika dia mahita hoe isa-maraina Andriamanitra dia mamoaka ny fitsarany ho amin'ny mazava ary tsy diso zany fa ny ratsy fanahy izy dia tsy mba malala henatra, manohy ny faharatsiany ihany. Eo amin'ny 7 dia ny tompo no miteny hoe atahotra tokoa ianao ka inoanatra dia tsy ho rava amin'ny fonenanao arak'izay rehetra voatendriko amelezana anao, kanefa ny fo maraina koa izy ka nanao izay ratsy rehetra. Ny faminaniany Zefania dia nitodika tamin'ny fiarahamonina izay mafiatoka, tsy netiny bebaka, tsy ninoanatra, fa nijoro Zefania tamin'ny fahatsoram-piainana, tamin'ny fahavononana manompo tsy mety sasatra, tsy nifidy asa mafy na asa mora eo anatrehan'izany fa mafisakatoko ny fiarahamonina zany ary ny antso fahavononana ho an'ny fiangonana. Riavana malala rehetra ao amin'ny tompo, ny vahoaka tamin'ny andron'ny Zefania nantsona hiala tamin'ny ratsy ka hibebaka, fa tsy nalala menatra ny fikitra tamin'izany faharatsiany zany izy ary tsy niaino hoanatra. Andriamanitra dia miantso antsika fiangonana ankehitriny mba tsy hitaraitana mepaka tahaka ny Zefania, hiaina amin'ny fahamarinana, hiantso ny olona hiaina ny fahamarinana anatin'ny fanompoana tsy mety sasatra, tsy mahalala reraka, tsy mifidy tany, hiadiana tahaka ny sampana mpanazava stily ary ho vonona na amin'ny fotoana tsy amin'ny fotoana, indrindra ny fiandrasana ny fiavian'ny tompo. Anangona ho ny tompo, aoka ho isan'izay angonina koa ianao ary ho vonona amin'izay fepetra rehetra apetraka Andriamanitra ny amin'izany. Fa ny faharoa dia azo lazaina koa hoe mpanazava stily ny fiangonana satria mitaona olona ho babony Kristy. Ny mpanazava stily tsy misy hoe mirotsaka an-tsehatra, mivantana ka manambara hoe izao ny soratra masina raiso i Jesoa, fa azo bangona hoe amin'izay asa ataony, amin'izay fijoroany aty amin'ny fiangonana sy any amin'ny fiarahamonina no avy tany taona olona hitodika amin'Andriamanitra, hiverina amin'ny Kristy. Mitaona ny olona ho babony Kristy mba ho isan'izay io mpandresena amin'ny Kristy ny mpanazava stily ary isika fiangonana koa izany. Ahoana ary? Rehefa mijoro riavana ny skoto, misy lalàna anankiray manao hoe ny skoto dia tokateny sy mahatoky. Tanora anankiray mpanazava, Iando no anarany.
mpitankesy tao amin'ny fivarotana lehibe anankiray no asany ary mandalo lalana zay tsy tapitra rano izy na fahavaratra na ririnina mety any amin'ny faritra Manaritsoa sy iny ambany rehetra iny zany fa any moa rehefa mampandray ny fiangonana dia na rano tsy ranontsony ihany na dia tsy fahavaratra ary isan'andro zay zany ny lalany ary misy ray aman-dreny lehibe anankiray mipetra-drery rehefa mandalo an'io tokantrano ray aman-dreny izy dia mahita n'ilay renim-pianakaviana efa mahazo taona manilika ny rano avy ao an-trano niditra tao an-trano dia tsy nisalasala izy niteny tamin'io ray aman-dreny io ny hoe bebe mandalo eto isan'andro dia mahitanao manilika ny rano avy ato an-tranonao rehefa maraina fa izao isan'andro dia anokana fotoana mba hanilika an'io rano ato an-tranonao io raha mety ianao aleo zany ho anao azy zay moa anisan'ny targetra ny skoto asasoa anankiray isan'andro tsy nisalasala fa zarany azy tsy nisalasala ilay ray aman-dreny eny anaka misaotra anao mialoha ny amin'ny teny ataonao dia nitanterahany tokoa zany satria tokateny ny skoto taty aoriana dia nanjary fantatry ity ray aman-dreny ity fa hay kristianina izy skoto tena resy lahatra ary dia nilaza izy hoe zaho anaka tena tsapako ny fitiavan'Andriamanitra avy aminao babony Kristy aho fa tsy zany ihany ndray andro tany am-piasany andro teo ampitanana ny kesy fandraisana volan'ny mpanjifa dia olay mpanjifa anankiray manao hoe ahianao kely ny vidin'io entan'io fa fantatry fa hainao zany indraindray mantsy mpitan-kesy rehefa maranirano-tsaina hoy ny soratra masina hoe ny menarana dia fety dia misy taona raha mividy zavatra ianao dia hodiny tsy homenanao ny tapakila fanamarinana ny nividiananao ny entana apriminy ao akafakafany rehefa tonga olona anankiray mividy entana tahaka ny ianao fa misy foana zany dia tsy rakety ao anatin'ny milina fandraisam-bola ny entana mividin'iny olona iny fa avoakany kosa ilay tike rehefa avy eo ianareo zay miasa amin'izany sehatra zany dia mahita an'izany andranasa ratsiratsy ataony avy zany fa tsy ataonao izany no fantatry ity mpanjifo ity fa fanao ny mpitan-kesy dia izy mba ataovy an'izany le anaty dia ameko ny atsasabidy ianao fa hoy anto tsy azoko atao zany skoto aho ary ny skoto dia tokateny sy mahatoky izany driavana ny fomba itaoman'ny mpanazava stily olona ho resy lahatry Kristy ho babony Kristy miandrasa mandra-piavy andro hitsanganako akababo teny izao mpiara-miasa amin'ny Kristy isika ity olona zay nandrokoroky ny andro teo mpandraisana ny vola vidin'entana ity no ny ampitso dia ny antsy azy nanao hoe misaotra ianto fa ny fijoroanao mahatoky no nampahafantatra fa mbola misy marina anampisa ny olo mahatoky eto ambonin'ny tany koa aho manomboka izao zay ilay fahombiazan'ny skotisma ny fijoroan'ny mpanazava stily manomboka aty amin'ny fiangonana hatrany amin'ny fiarahamonina izany no ilazana hoe na tsy manao akanjo mpanompoana manokana toy ny mpanazava stily azy ianao tonga tamin'ity marainy ity satria mety tsy nindrona loatra tamin'izany na mety ny antony hafa dia mpanazava stily ianao mpanazava stily satria miasa amin'ny fahamarinana amin'ny fahavitrena tsy ankifidy tany adiana amin'ny fahavononana mpanazava stily satria mambabo olona ho an'i Kristy ao anatin'ny fiasana
amin'ny rariny amin'ny itsiny fijoroana ho mahatoky dia samy ho resilary sika riavana fa tsy ny fanaovana fanamiana masokoto ny masokoto tsy ny fombafomba rehetra ao anatin'ny mpanazava stily no mahampanazava stily fa tena ny fiainantsika ny mahampanazavatsika manomboka aty amin'ny fiangonana hatrany amin'ny fiarahamonina tsarovy ary fiangonana malala miandrasa hoy ny tompo mandra-piavin'ny andro hitsanganako hakababo tsarovy fa sikotokoa ianao mpanazava ianao ary tily ianao mahereza miasa amin'ny fahamarinana sy hovonona mandrakariva ary mahefabe hitaona olona ho babon'i Kristy amen.